eny mandrakizay mifamindram-pony dia mbola erika hivavaka isika ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao hoe zahay noho ny teninao fa ianao dia mamindra fo aminay isan'andro tanterao aminay tompo hoe izany teninao izany kaoka izany teninao izany mba iainanay fa tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay amin'ny anaranao naovana mivavaka sotra ray eo amen. Teny soratra masina sika izany dia hitasika eo amin'ny Exodosy toko fahenina ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo. Exodosy toko fahenina ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo milaza ny namerina an'Andriamanitra ny teniny tamin'i Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe izao ny Jehova ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fivahinianana izay efa nivahinianana ary koa izao efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay ampanompony Egyptiana ka dia tsaroako ny fanekeko koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo aho ka hanafaka anareo amin'ny fanompona azy ary sandra indritra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo dia ho alaiko ahy ianareo oloko ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova Andriamanitrareo izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo ary izao ampiditra anareo amin'ny tany izay nananganako tanàna omenan'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia omeko holovanareo izany izao ny Jehova amen. Galatiana toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Galatiana toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ry rahalahy, raha miteny araka ny fanaon'ny olona aho dia ny fanekena nataon'ny olona ihany aza. Rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazany ny teny fikasana. Tsy lazany hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza maro fa toy ny milaza ny any anankiray ary ho an'ny taranakao dia i Kristy izany. Ary izao no lazaiko ny fanekenana izay nataon'Andriamanitra
mafy fahiny dia tsy tsohainy lalàna izay vao natao 340 taona tato aoriana ahafoana ny teny fikasana fa raha avy amin'ny lalàna ny lovo dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony nefa tamin'ny Abrahama dia ny teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Vakatsika mpitsanganana filazana tsara amin'ny Matio toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Zaho mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga tao amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba atao mibatisa fa Jaona mandazy ka nanao hoe izao tokony atao mibatisa ka ianao indray vao no makaty amiko. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe eke ihany ankehitriny fa izao mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy tany amin'ny rano niaraka tamin'izany indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hita amin'ny famfanan'Andriamanitra dia atao tahaka ny voromalala ka nakeo ambony fa ary indro nisy feo tavy tanan-janitra nanao hoe ity zanaky malalaka izao ny sitrako. Ray masonao manasinana fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Amen. Misaotranao izahay amin'ny teninao koa ankehitriny tonga ny fotoana anomezan'ny mpanomponao ny hafatra dia mangataka ny hery ny fanahinao masina izahay hirotsaka aminay mba ho tonga teny fiainana izany teninao izany. Mangataka izahay ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra omenao ny hery ny fanahinao masina tsy laza afa-tsy ny famonjena sy ny sitraponao izay mpiaino any koa tompo andray izany hafatra ao izany amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka. Amen. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'ity andro anio ity izay nomeny atsika afahantsika indray manome voninahitra azy noho ny amin'ny fitatana ny fiainan'ny fiangonana ka feno 5 taona ny orenina ny sampana vondrona fototra laika teto amin'ity fiangonana ity. Miarahaba ny sampana vondrona fototra laika afaka
nahatratra izao fa 5 taona ny orenany izao. Noho izany fotoana manokana izay nomen'Andriamanitra ny fiangonana izany dia andeha ho raisintsika ny teny faneva izay noraisin'ny vondrona fototra laika akana ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny salamo 110 salamo 110 ny andininy faharoa. Salamo 110 ny andininy faharoa. Rehefa hita dia andeha iarahantsika rehetra mamaky mafy amin'ny anaran'ny Tompo izany. Lehibe ny asan'i Jehova ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Lehibe ny asan'i Jehova ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Teny nataon'ny mpanao salamo izany. Ny mpanao salamo rehefa nijery ny zava-misy, nijery ny fiainany, dia tsarony fa tena miasa teo amin'ny fiainany zany Andriamanitra zany. Ary izany no nahatonga azy nanoratra ity salamo ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny heriny dia misy sokajy maromaro ny salamo. Ity salamo 110 ity dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe salamo fahendrena. Salamo izay miresaka ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra andavanandro. Ao anatin'izany ny etika, ny teolojia, ny filozofia, ny fampianarana ny didin'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Ity salamo 110 ity dia mampianatra ny olona tsy hakatahaka be fahatany ny ataon'ny ratsy fanahy fa aleo miantoraka amin'Andriamanitra rehefa sendra olana sy zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Tamin'izany fotoana tokoa dia nihevitra ny olona fa ny karaman'ny ratsy fanahy dia vola sy arena, fa ny karaman'ny tsara fanahy kosa dia fahoriana sy fahantrana. Toa milaza izany fa toa tsy misy tombony ho an'ny tsara fanahy ny fiainana ety ambonin'ny tany. Ary zay nahatonga ny mpanao salamo nanoratra ity salamo ity, nampahery indray ny vahoaka, nampahatsiahy fa na dia eo aza izay mety heverin'ny olona fa tombony ho an'ny ratsy fanahy ny amin'izao fiainana izao, Andriamanitra kosa mijery anao. Rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia mamonjy sy manafaka anao Andriamanitra. Ity salamo ity ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny sokajiny antsoina hoe salamo fiderana. Sady salamo fahendrena zany ity salamo ity no salamo fiderana. Fa maninona moa no antsoina hoe salamo fiderana? Rehefa manomboka eo amin'ilay eo ampanombohan'ny salamo ka manomboka eo amin'ilay hoe haleloia ny salamo dia antsoina hoe salamo fiderana izay. Ny salamo fiderana dia natao ho fitaomana ny olona na ho fitaomana ny tenan'ilay mpanoratra mihitsy mba hidera an'Andriamanitra. Ity salamo ity dia fampiasa tamin'ny fivavahana maraina. Rehefa manao fanompopo vavahana maraina dia ny salamo fiderana no ampiasaina. Ary rehefa no iraina ireto salamo fiderana ireto dia arahana fihetsika, ohatra mitehaka, miankohoka, mandihy sy ny sisa sy ny sisa. Fa ao anatin'izany ihany koa rehefa mihira ny salamo fiderana dia hira mifamaly. Atao mifamaly, misy miteny hoe haleloia dia misy mamaly amen. Arakarak'ilay fotoana izay nanaovana azy. Ilazana zany hoe noho ny fahatsapana ny alehiben'ny voninahitr'Andriamanitra ny amin'ny fitsinjovan'ny fiainan'ny vahoaka dia nideran'Andriamanitra ny olona. Ahoana ary no nataon'ny mpanao salamo ary izay tokony ianarantsika ny amin'izany fiderana an'Andriamanitra izany. Ny olona mideran'Andriamanitra voalohany mahatsapa ny asany lehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka diniany izay rehetra mankasitraka azy.
inona tokoa moa ilay asa lehibe nataony Jehova tsaroa ny mpanao salamo eto. Ity salamo ity dia nohiraina ho fahatsiarovana ny fetin'ny Pasika. Rehefa tonga zany ny fetin'ny Pasika dia nohiraina ny salamo 120 amby 100. Satria ho fahatsiarovana ny fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy tany Egipta, nivoaka ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Tao anatin'izany dia tsaroana ihany koa fa rehefa nivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely dia nivezivezy tany anefitra. Nandritry ny 4 taona ny zanak'Israely tany anefitra, 70 taona ny zanak'Israely nivezivezy tany anefitra. Izay fotoana lava izay dia tsaroa ny zanak'Israely fa tsy mbola tsy nihinan-kanina izy, fa Andriamanitra niasy mikarakara azy nihinan-kanina ny zanak'Israely. Ahoana ny filazan'ny soratra masina nandritry ny fotoana izay nivezivezen'ny zanak'Israely tany anefitra, impiry ny solo-akanjo izy, impiry ny solo-akanjo izy. Ambaran'ny soratra masina fa tsy rovotra ny akanjo teny akodiny. Ilazany zany hoe mandritry ny 70 taona tsy misolo akanjo mihitsy ianao. Dia alova sary an-tsaina amin'izany hoe mivezivezy any anefitra izy, nefa maloto zany a, misy vovoka any anefitra zany, any amin'ny tany désert hoy tsika. Misy ny vovoka, misy ny izay mety eritreretana hoe vahoana koa ary tsy mety rovotra lay akanjo. Ary tsy zany ihany. Fa nandritry ny fotoana izay nivezivezena tany anefitra dia tsy narary mihitsy ny zanak'Israely raha tsy noho ny sazon'Andriamanitra. Matoa zany misy marary ny zanak'Israely, misy sazy na famaizana na arety mandringana. Peste moa filazan'ny soratra masina anio, rehefa milaza ny arety mandringana nandringanana ny zanak'Israely tany anefitra izy. Fa nandritry zay 70 taona zay tsy narary ny zanak'Israely. Ny antony dia zao hoe Andriamanitra nanome azy sakafo, fahasalamana, nanome azy izay zavatra ilainy ahafahany mivelona amin'ny fiainany. Tsaroa ny zanak'Israely izany asa lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izay. Ary zay no nahatonga ny zanak'Israely nidera an'Andriamanitra. Ry havana, mampahatsiahy antsika koa ny soratra masina eto. Rehefa mandinika ny fiainanao ianao, rehefa mijery ny lasanao, mba tsapanao ve ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao? Tsaroanao ve fa nisy Andriamanitra nitondra sy mitantana ary niay ianao nandritra izay fotoana niainanao zay? 4 taona ianao zao. Tahaka ny ahoana ny nitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ary zany no tokony ho eritreretintsika eo amin'ny fiainana. Indraindray tokoa adino zay, adino ny olona ny mieritreritra hoe tahaka ny ahoana nitondran'Andriamanitra ny fiainako hatramin'ny andro lasa rehetra mandraky ity ny androany. Fa eritreretin'ny olona ho zavatra mandeha ho azy ary efa lalan'ny fiainana ny hoe teraka dia miamitombo zaza, akizy, tanora, olon-dehibe everitsika ho zavatra mandeha ho azy zany. Fa adinontsika fa misy tanan'Andriamanitra ao mitantana ny fiainantsika. Adinontsika fa misy Andriamanitra mikarakara antsika, miay antsika. Andeha moa tsika hieritreritra hoe raha tsy nomen'Andriamanitra sakafo ianao nandritra izay fotoana niainanao zay, na dia atao fotsiny ary hoe tato anatin'ny herinandro, inona ary ny velomana teto? Asan'Andriamanitra lehibe zany. Tokony ho tsaroany ny olona tsirairay izay rehetra mahatsapa ny asa lehibe nataon'Andriamanitra taminy, dia tsy misalasala ny teny hoe lehibe ny asan'i Jehova ka dinihany zay rehetra mankasitraka azy. Raha fantatry ny olona izany asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana zany, dia mideran'Andriamanitra izy.
ary jereo moa ny fanaony filazan'ny soratra masina azy eo amin'ny andininy voalohany amin'n'ity salamy faharaiky ambiny folo amby zato ity dia izao ny voasoratra halleloia miderahan Jehova amin'ny foko rehetra hideran Jehova amin'ny foko rehetra ilazany hoe raha mideran Jehova tsy ataoko amin'ny teny tsotra tsy ataoko zavatra kely zany fa tena ataoko amin'ny foko rehetra amin'ny tenako manontolo ilay maizy azy ahy mihitsy no entiko mideran'Andriamanitra ary zany no ataon'ny olona izay mahatsapa ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ary zany mampanontany tena atsika raha mideran'Andriamanitra ianao tahaka ny ahoana ny fomba hideranao an'Andriamanitra tena tsaroanao tokoa ve fa tamin'ny fonao manontolo tamin'ny fonao rehetra no entinao mideran'Andriamanitra sa rehefa miteny ny olona hoe andaotsika hideran'Andriamanitra dia eo ianao dia mipetraka eo na mitsangana eo dia mijerijery an'izay olona ary zay no mampieritreritra ndraindray ane misy olona tonga aty antranon'Andriamanitra miditra eo izy tsy mihira mandrapiravy eo tsy mihira mihitsy izy sa tsy zany misy olo ary zany mampahatsiva ny soratra masina antsika eto raha namakivaky amin'ny herinandro lasintsika tsaroanao ve fa nisy asan'Andriamanitra lehibe niazona anao ka nahatonga anao mbola velonaina tahaka izao tsaroanao ve salama tsara ianao nandritra izay herinandro zay tsaroanao ve fa nihinan-kaniny ianao nandritra izay herinandro zay tsaroanao ve nisy an'Andriamanitra niay ianao raha izany tsapan'ny olona dia tsy misalasala ny olona nome voninahitra an'Andriamanitra ho eo an-tranon'Andriamanitra ary eto moa ny mpanao salamo tena nyteny an'izany mihitsy hoe hideran Jehova amin'ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe eo anatrehany vahoaka an'Andriamanitra no ahatsiarovany hoe lehibe ny asan'i Jehova ka dinihany izay rehetra mankasitraka azy mila mahatsiaro ny asan'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika isika rehefa tsapan'ny olona ao anatiny fa misy asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia midera an'Andriamanitra izy sarobidy loatra ity ora sy fotoana izay iainantsika eto ity satria feno 5 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ity fiangonana ity rehefa tenenina ny hoe 5 taona 5 taona lava zany nisy lalana sarotra mety ny lalovana atao anatin'izany ahatsiarovana ihany koa hoe misy Andriamanitra mitondra sy mitantana ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny vahoakany ary ny fiainan'ny sampany ary zany no mahatonga atsika manome voninahitra an'Andriamanitra fotoana izay ahatsiarovantsika ihany koa fa eo amin'ny fiainantsika dia tsy isika akory no miezaka manao izay azontsika atao mba hahafahantsika mavita zavatra fa Andriamanitra no mitantana atsika ary Andriamanitra no miasa ary io asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io no ahafahantsika miasa ihany koa manao ny asan'Andriamanitra raha tsy noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tsy afaka manompo an'Andriamanitra isika fa matoa isika mbola afaka manompo an'Andriamanitra dia satria mitantana ny fiainantsika Andriamanitra ary zany no tokony ho tsaroantsika mandrakariva asan'Andriamanitra lehibe no mahatonga atsika mbola miaina tahaka izao omen'Andriamanitra tombony omen'Andriamanitra fahafahana hanompo azy omen'Andriamanitra tombonandro ahafahantsika manohy indray ny fanompoana sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra satria Andriamanitra miay atsika Andriamanitra mikarakara atsika ny andrasana amintsika kosa dia isika hanome voninahitra an'Andriamanitra ahoana moa zany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy ary zay nahatonga an Jesosy rehefa natao batisa izy dia nisokatra ny lanitra ary rehefa nisokatra ny lanitra dia inona ilay feo nivoaka avy tao ity no zanako malalako ny antony dia zao
Tiany soratra masina aseho, io zanako malalako Jehovah'Andriamanitra. Io zanako io zay rehetra teneniny araho. Zay ambarany inoy. Ary zany ry havana no atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia mino an Jesosy Kristy manaiky sy mankatoa izay ambarany. Zavatra faharoa ambaran'ny soratra masina amintsika eto hoe ny olona mideran'Andriamanitra dia mandinika lalina ny ataon'Andriamanitra. Mandinika lalina izy. Hoy ny mpanao salamo, lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihany zay rehetra mankasitraka azy. Dikany hoe mandinika eto dia toy ny miady volamena any amin'ny lalina indrindra no hitadiavana ilay asan'Andriamanitra. Tsy mijanona treo amin'ny filazana fotsiny hoe zany Andriamanitra zany dia miasa, zany Andriamanitra zany dia nisy asa vitany dia tapitra treo. Tsy zay no tiany soratra masina ambara eto fa tena manadiady lalina. Ary rehefa manadiady lalina ny asan'Andriamanitra dia izay no atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Izay no atao hoe midera an'Andriamanitra. Ny fanontanian'ny mpanao salamo, raha nandinika, na nadiady, na makafaka lalina izany asan'Andriamanitra izany izy, dia ireto ny farafahakeliny fanontaniana tao an-tsaina. Nahoana no nafahan'Andriamanitra avy tany Egypta isika? Fanontaniana napetraky ny mpanao salamo hoe nahoana tokoa moa isika izay andevo tany Egypta nafahan'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra tany anefitra ary niditra amin'ny tany Kanana. Ny tany Kanana izay tany tondra dronono sy tantely, dia tany ny fiadanana. Nametra-panontaniana ny mpanao salamo hoe nahoana no karakarain'Andriamanitra isika? Mametra-panontaniana koa ny mpanao salamo hoe ity zato koa moa zany karakarain'Andriamanitra, omen'Andriamanitra hanina, omen'Andriamanitra vola, omen'Andriamanitra fitafiana, omen'Andriamanitra anty zavatra maro samihafa ahafahako mivelona eo amin'ny fiainana. Nahoana no nomen'Andriamanitra atsika ny tany izay tsy atsika, ilay tany Kanana, izay tsy atsika fa tany jentilisa, fa nalain'Andriamanitra ilay tany noroahany taony jentilisa nomeny atsika ny tany. Zany fanontaniana zany no napetraky ny mpanao salamo. Inona tokoa no antony? Ndeha ho jerentsika ny nambaran'ny bokin'ny Exodosy izay nivakiana tamintsika teo. Exodosy toko fahenina. Exodosy toko fahenina ny andininy fahadimy. Exodosy toko fahenina ny andininy fahadimy, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary koa mivaly ny fanontanian'ny mpanao salamo hoe dia zao hoe ay matoa Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta, nitondra ny zanak'Israely nivezivezy tany anefitra, niasy ny karakara ny zanak'Israely tany anefitra dia satria Andriamanitra mitana ny fanekeny. Ilay Andriamanitra mitana ny fanekeny no nahatonga azy miasy mikarakara ny vahoakany. Satria tsy mivadika amin'ny fanekeny Andriamanitra, dia Andriamanitra no manao ny fomba rehetra mba hahafahana mitana an'izany fanekeny zany. Na dia nanao ny tsy mety ary ilay zanak'Israely nivadika tamin'Andriamanitra, nanao ny fomba izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, dia inona no nataon'Andriamanitra? Tsaroan'Andriamanitra ny fanekeny.
Ary mahita moa tsika eto amin'ity soratra masiny ity fa tena nitaraina mihitsy ny vahoaka ren'Andriamanitra ny fitarainany zanak'Israely. Ary zany tokony ho tsaroantsika hoe ay tokoa misy fotoana sasany sika mandalo fotoan-tsarotra, mandalo fahasahiranana, mandalo olana. Mitaraina amin'Andriamanitra. Ny fitarainana izay ataontsika ren'Andriamanitra io. Ary rehefa mitaraina amin'Andriamanitra isika dia tsaroan'Andriamanitra ny fanekena. Noho ilay Andriamanitra nanao fanekena tamintsika no mahatonga an'Andriamanitra tsy maintsy mamonjy sy manavotra atsika. Raha teo ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mifehy izao tontolo izao. Andriamanitra manana fahefana amin'izay rehetra mananaina ety ambonin'ny tany. Ary zany ry havana indraindray no hadino satria mieritreritra ny olona hoe rehefa mandalo fahasahiranana izy, mandalo zavatsarotra izy, mandalo ady mafy izy, rehefa afaka izy dia hadino ilay Andriamanitra fa mieritreritra izy hoe soa ihany nanao an'izao fa ratsy zany tsy tafavoaka. Soa ihany fa izao ilay nataoko fa hadino fa misy Andriamanitra ao. Dia ilay Andriamanitra mitana ny fanekena. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena nataony. Ry havana, mampahatsiahy tsika ny soratra masina eto. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihany izay rehetra mankasitraka azy. Aoka ho ao am-ponao mandrakariva fa misy Andriamanitra ao. Ary io Andriamanitra io dia Andriamanitra mahatsiaro ny fanekena. Tsy nohony aminao, tsy nohony amin'ny fahamarinanao, tsy nohony amin'ny fahamendrehantsika no mahatonga an'Andriamanitra manafaka sy mamonjy atsika. Fa noho ilay Andriamanitra miazona ny fanekena nataony tamintsika. Ary zay no mahatonga atsika na dia efa latsaka ao anatin'ny fahasahiranana lalina, olana, sarobahana azy. Andriamanitra manafaka sy mamonjy atsika indray. Ary zany no antony tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ny amin'izay fitiavan'Andriamanitra atsika manokana izay. Jereo fa misy karazan'olona ne mandritry ny andro iainana tsy mahita fiadanany, tsy miaina ao anatin'ny filaminany, tsy mahatsiaro an'izany hoe misy mpiazany izy. Ary ianao efa mba nieritreritra kely, nieritreritra tao anatin'ny fotoana fohy fa hoe tahaka ny ahoana ny fitiavan'Andriamanitra anao ka mahatonga anao afaka miaina tahaka izao fiainana misy anao zao. Inona no antony? Andriamanitra mitana ny fanekena. Satria Andriamanitra mitana ny fanekena dia tsy mampaninon'Andriamanitra izay mety ho toetranao, ho fahadisoanao, ho faharatsianao. Le ferin'Andriamanitra zany noho ny amin'ny fanekena. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra mamonjy sy manafaka anao. Mila manana fotoana isika handinika sy eritreritra an'izany. Efa mba nieritreritra ve ianao hoe tahaka ny ahoana reny habean'ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainako? Efa mba nanana fotoana nandinihana an'izany ve ianao? Sady mifoha maraina lasa manenjika an'ity hadino ilay asan'Andriamanitra lehibe teo amin'ny fiainana. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihany izay rehetra mankasitraka azy. Raha ity soratra masina ity jerena dia tao milaza zany hoe raha misy olona tsy mandinika, tsy manam-potoana hieritreretana an'izany hoe Andriamanitra efa nanao asa lehibe teo amin'ny fiainana zany, to midika zany hoe tsy nankasitrahana izay nataon'Andriamanitra tany. Tsy maintsy mieritreritra tsika, verina indray zany tsika mandinika hoe izay zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako, ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainako, ankasitrahako ve zany sa tsia?
raha mankasitraka ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao ianao dia manana fotoana hieritrretana hoe lehibe ny asan'i Jehovah ka diniany zay rehetra mankasitraka azy. Ankasitraho izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ary raha mankasitraka an'izany asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zany ianao dia manam-potoana andiniana sy eritreretana hoe lava sy lavitra izay lalana nitondran'Andriamanitra ny fiainanay izay. Tonga amin'ity andro anio ity. Rehefa tonga ny andro anio dia tsaroanay fa sarobidy loatra ny fitiavan'Andriamanitra anay. Tsy noho ny amin'ny fahamarinanay anefa fa noho ny amin'ny fitiavany anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay misy olom-vonanay mba ho famonjena anay. Eto ampamarana anary ampahatsiahivina antsika indray izay nambara teo. Ny olona mideran'Andriamanitra voalohany dia mahatsapa ny asany lehibe. Andriamanitra no miasa sy mikarakara antsika. Andriamanitra manome antsika izay ilayntsika. Io Andriamanitra izay mamelona antsika io, manome antsika ny sakafo hoantsika isan'andro, manome antsika ny fahasalamana, manome antsika ny fitafiana izay tafiantsika. Mbola afaka miakanjo tsara tsika, afaka mitafy tsara tsika, fa misy karazan'olona tsy afaka manao an'izany. Asan'Andriamanitra amintsika zany. Asan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainantsika zany. Tsy maintsy mahatsiaro an'izany tsika. Tsy maintsy mahatsapa an'izany tsika. Satria tsy noho ny amintsika no mahatonga an'izany, fa noho ilay Andriamanitra izay mahatsiaro atsika, tia atsika, nanao fanekena tamintsika, ary izy no mampaharitra atsika ny amin'ny fanompona azy. Engane ny fiainantsika tsirairay dia ho fiainana feno fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, feno fiderana an'Andriamanitra, ka tsy hisalasala itsika hiteny ary hiteny amin'ny tenantsika manao hoe lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihany zay rehetra mankasitraka azy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha ivavaka isika ifona amin'Andriamanitra. Andriamanitra renay eo, misaotra anao izahay satria Andriamanitra manan-kambara aminay mandrakariva ianao. Ambara anao taminay ny fahalehibiazany asanao eo amin'ny fiainanay. Ambara anao taminay fa Andriamanitra mamelona sy mikarakara anay tokoa ianao. Ary tsy vitan'izany, tantaninao ny fiainanay ary ianao tokoa ny miahy ny fiainanay. Ko ankehitriny Andriamanitra, indreto zahay midera, mankalaza ary misaotra anao noho ny fahalehibiazany voninahitrao sy ny fahalehibiazany asanao izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Andriamanitra renay eo,
baranao taminay fa tokony handinika lalina ny asanao izahay satria sarobidy izany asanao izany, sarobidy izany asanao izany ka fantarinay amin'ny alala ny teninao. Andriamanitra rainay io, manoloana izany teninao izany, manoloana izany sitraponao izany, ary manoloana izany fahalebiazan'ny voninahitrao sy ny asanao izany. Mahatsiaro fa tsy tanteraka izahay satria na miasa ho anay ianao tsy atomponay ianao, tsy hainay ny manome voninahitra anao, tsy hainay ny misaotra anao, tsy hainay ny mankalaza anao, ary tsy mahay mandiny tena izahay ka lasa mananao fahatany eo amin'ny asanay izahay satria tsy mamantatra ny asanao. Kehitriny Andriamanitro, mifona aminao izahay satria mpanota tsy maro, mieloka, mpanao ratsy, maloto ny tenanay, tsy mahay manome voninahitra anao izahay na ny amin'ny fihetsikay, na ny amin'ny fiteninay, na amin'izay rehetra ataonay, tsy hainay izany. Ka indreto izay mangataka ny famindram-po avy aminao, mangataka ny famelan-keloka avy aminao, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Mino tokoa zay fa Andriamanitra mpamindrafo ianao ary mpamela heloka, ka hamela heloka sy ny fahadisoanay ary ny faharatsianay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, hositranoko ny fiodinanao, ho tianao tsy hovozonanao fa efa niala taminao ny fahatezerako. Indray mpimasomonja nafozako anao, fa amin'indrafo lehibe kosa no ampodiko anao, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany elokareo. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany eloka sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
mivavaka isika. Misaotranao hatrany izay ry Andriamanitra ranay, misaotrany amin'ny teny izay nampitondranao ny mpanomponao, izay manambara fa ny olona mideranao hatrany dia matsapa ny fahalebiazanao Jehova ary mandinika lalina ny ataonao Andriamanitra. Misaotranao izany amin'izany teny izany, ko ankehitriny kosa izahay Andriamanitra lehibe anao dia mivavaka aminao izay ankehitriny amin'ny tsirairay ireo. Misy tsy afaka tonga aty am-piangonana, misy dia tsy salama. Ianao Jesosy Kristy nijery an'izy ireny tsirairay avy, ary ianao ny amangy an'izy ireny tsirairay avy, ary anasitrana izay tsy salama, ary anome fahafahana ho an'izay tsy afaka koa amin'ny mivavaka hiaraka aminay amin'ny manaraka. Mivavaka aminao izahay ho an'ny vondrona fototra laika izay natratra ny 15 taonany. Ianao Andriamanitra no efa nanorina, ianao Andriamanitra no nampisy, ianao Andriamanitra no nahatoy izao nahatratrarany 15 taona izao. Ianao no angatanay omban'izy ireo hatrany, ahatratrarany 15 taona manaraka, ahafahany midera ny anaranao hatrany, ka isahy manambara fa lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Mivavaka izay ho anay tsirairay avy ato amin'ity fiangonana ity, na sivily na miaramila. Ianao Andriamanitra no nahatonga anay ity aty amin'ny fiangonana. Ianao no niantso ny tsirairay avy tonga aty, na ny ao anaty sampana na tsy, fa ianao kosa no angatanay aneo ny fahalebiazanao amin'ny fiainanay tsirairay avy, na tonga aty izahay na izay manaraka amin'ny aina aman-jery. Vavaka izahay ho an'ny sampaty, mba ho feno hatrany ny voninahitra Kristy, ampandrosa hatrany ny fity, hikolokolo ny tanoranay ity, ho voninahitra Kristy, ho eniky ny Madagasikara ity, hiroborobo hatranany eny amin'ny Chapelle. Mivavaka izahay ho an'ny mpitandrina rehetra eto amin'ity fiangonana ity, mizadra rasy eo koa ny mpitandrina 𝗓𝗏𝗏𝗏 izay titulaire amin'ity fiangonana ity. Ianao Andriamanitra no angatana iomba azy hatrany amin'ny fianarana izay ataony, ary ny fizarana izay ataony, ary ny fiangonana izay entiny ihany koa. Ianao no ampitombo hatrany ny fahalalana, ny fahaizana, ary ahafahany indray koa manambara sy mizara aminay rehefa tonga aty. Jereo ny ankohonany, ianao nitayana izy ireo hatrany, na miditra na mivoaka ny trano. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Ry havana malala, ndeha nambara ny sy anaiky ny finoantsika fanekempinoantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana 7. Sika rehetra miara manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy to aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany no naovam-patisantsika rehetra ho tena iray. Ifandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao dia iroso amin'ny fanokafana ny fankalazana ny 15 taona ny vondrona fototra laika teto amin'ity fiangonana ity isika, ka ataontsika ny hira fanevan'ny sampana fivondronana laika. Mangataka antsika rehetra hitsangana. Dia samy mihirahira eny tsika.
lehibe ny asan'i Jehova ka adininy izay rehetra mankasitraka azy. Salamo faraiky amby 100 andininy faharoa. Isika izao tokoa no tafavoretona dia noho ny alehiben'ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Natratra izao andro ny 10 Martsa 2022 izao ka velom-pisaorana satria ilay andro natokana hanomeza amboninahitra ny anaran'Andriamanitra ka anokafana ny fankalazana ny 15 taonan'ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny 10 alin-dahy eto Ampahibe no nomeny antsika. Arapaina manokana ny vondrona fototra laika ny amin'izany isaorantsika manokana ireo vahiny avy amin'ny sampana fivondronana laika izay tarihan'ny toniny ary ihany koa ireo solotena avy ao amin'ny vondrom-paritany laika iarivo atsinanana avaratra sodra to tsy adino koa ny misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina ny birao-piangonana ary indrindra ny fiangonana iray manontolo amin'izao fotoan-dehibe izao. Izany fotoana izany dia izotra tahaka izao. Ny voalohany indrindra dia ny fanononana ny anaran'ireo izay nahazo ny voalohany tamin'ny hira faneva izay iarahantsika mihira amin'ny ao anatin'ny fotoam-pivavahana ary ao ihany koa ny nanao ny sary famantarana izay hitantsika ao amin'ny akavia. Izao ary dia manainga Andramatoa Andriamanalin-jafy miantsa asina izay namorona ny ton'ny hira faneva sy Andriamatoa Razana-jafy ary manantsoa Livaniaina izay nanao ny feony hoety ambony altara. Takizay ihany koa dia angataina Ramatoa Ravelo Nirina Malala
n'Ololalao Razafitiaray izay namorona ny sary famantarana izao fankalazana izao. Araka ny tenin'ny fanevan'ny sampana fivondronana laika hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany ao amin'ny Matio toko 5:7 tapany B dia isaorana ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny famoronana sy ny fifananana ho an'ireo irafaneva sy ny sary famantarana ireo. Arabaina manokana izy telo mianadamianaka nyzay voafantin'ny komity tamin'izany fifananana izany ary anamarika indrindrandrindra ity taona fankalazana ny 110 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezapana protestanta eto Ampahibe ity. Koa angatahana amin'izany ny ray aman-drem-pitandrina ny biraon'ny fiangonana ary ireo filohan'ny sampana sy ny biraon'ny komitin'ny fankalazana handray tanana sy iaraba azy ireo. Ary ao koa ny tonian'ny sampana fivondronana laika. Fangalana sarika iangaviana sika mbola tsy hamonjy ny toerana. Miangavy ireo anareo telo mianaka mba aka amin'ny afovoany ary isika izay nandray tanana mba maka ny afovoany anareo dia isika izay nandray tanana mba hanodidina azy ireo. Manaingany ao amin'ny vondrom-paritany laika izay tonga eto mba hiaraka akasary ety anoloana tompoko. Misaotra tompoko afaka mamonjy ny toerana isika.
manaraka izany dia iroso amin'ny fanolorana amintsika ireo komity izay mandrafitra izao fankalazana izao isika. Ireo komity ireo moa dia mizara ho voamera efatra araka ny nambara tamintsika tany aloha, ny voameran'ny vola, ny voameran'ny hetsika, ny voamera ara-panahy ary ny voameran'ny serasera. Zava-dehibe ny ampahafantarana antsika fiangonana azy ireo ka miangavy araka izay voatonona eto ireo komity ireo mba hiakatra ety anoloana. Ny voameran'ny vola Andriamatoa sy Ramatoa isany 𝗧𝗔𝗡𝗢𝗡𝗡 𝗏𝗡𝗔𝗔 𝗓𝗡𝗏𝗧𝗔𝗡𝗢𝗡𝗠𝗬 Randrianarsoa Nasolo 𝗧𝗔𝗢𝗡𝗡𝗔 𝗓𝗡𝗏𝗧𝗢𝗡 malala nantenaina Andriaromanana mamy Erilala. Izay no voameran'ny vola. Manarakarak'izay ny voameran'ny hetsika izay misy Andramatoa sy Andriamatoa isany rabe tafika fidy raha zay arisoa farany irina rasoa ary lalao voangy veloanitra Roméo rasoa ary jaonivo ny aina Pascaline razafindrazaka 𝗩𝗢𝗓𝗏 Rawely Arjaona Aingo Malala Feno Asinirina Ravelo Mahalo Rahely Arsoa Lalao Perline Razafindravelo Soarline Rasonindrina Marceline Harlala Mialy ary Ralitoandro Jeannette. Izay no mandrafitra ny voameran'ny hetsika. Manarakarak'izay dia misy ny voameran'ny ara-panahy izay misy Andramatoa sy Andriamatoa isany raha manantena soa heriny aina raha antamalala felan'ny aina miora bakoly ary fidy solon'ny aina anta raha zaka soa Kristine raha dona arvony Zo Velomanitra Rajoma Philomène Rasoa Arvelo Denise Marie Razafindrambaha Juliette Ravelo Nirina Malala Norlalao Ramanandraibe Malala Rapatsalay Sabine Soa Malala. Izy ireo no mandrafitra ny voamera ny ara-panahy. Izao indray sika dia iantso
ny voamieran'ny serasera izay misy andramatoa sy andriamatoa isany. Raha maro ny rina randranto, Ravelomanantsoa Andriana 𝗙𝗡𝗢𝗔𝗡𝗔, Raélisson Colombe, Andrianjafy Aina Hanitra, Rakotomalala Anjiva, Razafy Ndrasanga Anjaranirina, Raoelizaka, Rasoa Miarintsoa Blandine, Rakotondrasoa Adèle, Ratovontsiferana Elisabeth, isaorantsika izy ireo noho ny fanoloran-tenany ary ankaherezitsika ihany koa izy ny amin'ny asa izay miandry azy ka mangataka ny fiangonana hitehaka ho azy ireo. Araka izao hitantsika izao dia misy fanamiana vaovao izay saloran'ny ao amin'ny vondrona fototra laïka eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-da eto Ampahibe. Ny fotoana manaraka dia ny fanamasinana izany fanamiana izany ary ihany koa ny fitondranam-bavaka sy ny fanolorana ireto komity ireto koa mangataka ireo mpiambana ao amin'ny vondrona fototra laïka rehetra izay nanao fanamiana na koa ireo tsy nanao fanamiana fa mitondra ny fanamiana any amin'ny any mba hiakatra ety anoloana. Ary mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitarika izany fanamasinana izany sy hitondram-bavaka ireto komity ireto sy ny vondrona fototra laïka. Miangavatsika hitodika any amin'ny altara. Hoy ny soratra masina ary manaova fitafiana masina ho voninahitra sy fahatsaran-tarehy ary mitenena amin'izay endry fo izay nofenoko fanahy-pahendrena mba hanamasina azy ho ahy ho Jehova. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, midera sy misaotra anao zahay, noho ianao mihevitra anay mandrakariva, omenao fahafahana izahay hanompo anao ankalalahana, satria tianao izahay. Arotsaka ao aminay ny fahasoavana, mba hatsapanay fa Andriamanitra eo aminay ianao, ka manao fanekena aminay. Ampitafianao anay ny fitafiana entina manompo anao, aoka tsy ho akanjo ihany no tafianay, fa ianao Jesosy Kristy ihany koa no tafianay, ka hahafahanay manatanteraka ny asanao amin'ny mpahamendrehana, mendrika ny voninahitra ao ary ankasitrahanao. Maniry indrindra izahay amin'ny asa rehetra izay ho tanterahana amin'izao fanamiana nomenao izao, handraisanay fitahiana sy fahasoavana avy aminao anie izany. Koa omeo anay mandrakariva ny hery rehetra, ahafahanay mijoro vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa, amin'ny fanompona rehetra atao. Mivavaka izahay ho an'ny reto mpanomponao izay notendrena amin'ny voamiera misy azy avy.
ny voamierany vola, ny voamierany hetsika, ny voamiera ra-panahy, ny voamierany serasera. Tompo, inonay fa ianao no ny antso sy ny fidy ireo mpanomponao ireo, araka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ananany avy. Koa ny irinay sy angatahanay aminao, aoka ny fanano masinao amin'izy ireo, ho ao anatin'izy ireo, hanolo-tsaina, hanolo-pahendrena, ary indrindra hitarika azy ireo amin'ny marina rehetra, ahafahana maneho ny voninahitra ao. Koa matoky izahay, mananteny izahay, fa ny asa rehetra izay ho tanterahana mandritry ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra anao noho ny 540 taona ny orena ny vondrona fototra laika eto amin'ity fiangonana ity, dia iseho ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay. Amen. Afaka mamonjy ny toerana isika. Iangavina ireo birao mba hitsangana miaraka amin'ny zareo amin'ny fanamina ka mba alaina sary ny vondrona fototra laika. Afaka mipetraka antsika tompoko. Raha nakasitra antsika ireo izay namorona ny rafaneva sy ny teny famantarana, ny sary famantarana, nasehontsika ireo komity izay nanolo-tena ary hitasika ny fitondranam-bavaka sy ny fanamasinana ny fanamina. Dia amin'izao fotoana izao dia iroso amin'ny fandraisam-pitenenana isika, koa mangataka ny filohan'ny fankalazana nyzao 540 taonan'ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezam-pana protestanta ho an'ny folo alin-da eto Ampahibe izao, ho ety anoloana andray ny fitenenana. Ombanay manana ny efa voalaza ny vice-président mikasika ny 540 taona ny VFL teo, ary raha mafisinay mba ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra satria zava-dehibe loatra ny andro anio. Ny antony ny siny ny fankalazana dia efa voalazantsika teo ihany. Verimberina teo amin'ny voalazan'ny ray aman-dreny mpitandrina ny atao hoe fanekena. Fanekena, Andriamanitra dia tsy mba manadino ny fanekena izay nataony, fa isika olombelona mandrakariva no mora manadino. Mora manadino rehefa sarotra amin'ny fiainana, mora manadino rehefa metimety ny fiainana.
rehefa sarotra dia alao mitady hevitra hafa satria metimety kokoa angambo satria ny vola ny lasa mibaiko ny fanahy zay mandrakariva amin'ny fiainantsika amin'izao fotaon'izao tsika koa moa manana obolana manahirana ihany zay milazany hoe mivola maranga raha vao manambola zany ianao dia ranga tsy manambola ianao tsy ranga intsony ka na mangalatra ary lasa be vola dia lasa ranga hafahafa ihany iny le hoe dinio tsara voalaza tato amin'ny teny zay ny safidiana ty zay milazany hoe lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy sarotra mandinika ny asan'i Jehova tena sarotra tokoa noho ny akamona ndraindray noho ny tsy fahasahiana ndraindray dia misy tokoa zany nefa raha te hivoatra ianao dia tsy maintsy mandinika voalohany indrindra aloha dia mandiny tena satria sao dia avy aminao ny tsy fahombiazana sao dia avy aminao ny tsy fahombiazana amin'ny firesahana ny fitaizana ny ara-panahy ato amin'ny folo alin-dahy sao dia avy aminao mampandringa ny folo alin-dahy raha natsikatitra tika teo dia vitsivitsy ihany ny lehilahy fa mivehivavy maro eo amin'ny asa mpanompoana lehibe kanefa moa efa nitenin'ireo lehilahy ireo fa tena andray andraikitra maro ary voalaza izany ao amin'ny fiverenany hirany hira faneva voalaza teo moa tsy izay ataonareo mihoatra noho ny sasany ndeha ny tompony jereo manaraka manaraha ny asany fijoroana lehibe zany fanekena zany raha ity VFL ity dia nanorina azy ary naminaviana tamin'ny taona tany amin'ny 24 tany dia Ramatoa Soamalala Miriam zay tondra zany etaetany zany teo amin'ny ray aman-dReny-mpitandrina sy ny fiangonana nanahirana ny eritreritra fa maninona no tsy tamin'ny 9 fa maninona ny tamin'ny 24 tsika dia matsiaro ny tantaram-pirenena zay na tiana na tsy tiana dia nisy fiantraikany ihany amin'ny raharaha-mpiangonana indrindra eto amin'ny sampana Chapelle Militaire fitaizana ny folo alin-dahy tsy afaka misaraka amin'ny fiainan'ny Chapelle Militaire ny fiainan'ny firenena na ny fiainan'ny firenena sy ny Chapelle Militaire netiny tao braony fiangonana zany sy mpitandrina tsara ho marihana fa Ramatoa Soamalala Miriam dia